Sy aloha zany a dia raha ny sainam-biky MMA mamanatan-tera sy malagasy Madagasikara afatarana androlona zany fa mandray ny fampezana firenena ny presidenta dia ahitatsina kalikely loarivo zany. Eo anatin'izany efa zany a tiany ampatsahivina fa misy a gadra politika indrindra ireo miaramila zao a dia mbola migadra ny raharaha politika ana Tamorany eny efa misy hatramin'ny eny foana ireo migadra any. Misy an-daniny koa miampesy tamin'ny politika rehetra miefetanterana anaovanay antso androbokona rehetra manana fahefana zany na amin'ny nafigadra azy a na amin'ny fitan-kehitriny a avoay tovinodena amin'ny firenena faravoatra dia matory maro karavalmanana rehetra dia mbola any ivelany dia ozy dia mifafana malalaka afahantsika zany a miresaka malalaka fanajana fankasiavana fa zay ny tena fampandrosoana haingana amin'ilay voky fampezana firenena dia anaovanay ivelany zany. Misy firenena tena manitra izy mitarika ny fampezanana nareo sady amin'ilay hoe ekosistema miaraka ihany izy eo amin'ny Amnesty tokony miaraka fa ny FSM amnesty tokony mitondra satria voalohany indrindra ray aman-dreny ara-panahy ary eo ny tena manana toera lasa mandraika indrindra voalohana Madagasikara tena amin'ny ary azadina fampezanana miresatsika tsy maneraka ny tena ampandriny ampokoa fa ny filomitondra mivezitonga zao a tatana miaraka tamin'io fanovana fampezana tamin'ny maneraka dia avalana na politika mizara amin'ny fanjakana dia zanaka-teraka manasy ara-tsy-azatena miara-vola miara-fitaovana miara-fiarivana rehetrarehetra natatorahana io fa raha mandeha fotsiny voky eny efesaimambania efa misy dia antsona sao tamin'ny tenana tamin'ny tena mety arivo mitarina fataka zao dia tokony fanitarana zay. Tamin'ilay vina nefa miefika rehetra. Miefika anay zay efa nanao foana tena mirova teny tamin'ny fahatsiarovana namayan-drova efetralampatanana tamin'ny fadafoanan'ny adrete voalohany a dia tamin'ny alatsinahy efambidatovo androany eto fanairana ary fampatahivana zany no ataonay ka raha ohatra zany ka satria mbola misy mandirariro mampitakana fampezana zay satria tena mijaly le tena mbahoaka amin'ny akasy be misy resahana toy zany resaka hoe matapahany fahasalamana sady fahalemana lilalina hoan'olona tsy piasa ary lilalina tsika variana savobitaka eto nefa le vahiny mangalatra ny arenatsika tena amina lavo isanazy vovoka efa le malagasy eto ka raha mbola misy olona mitady andirarira fanatanterahana zany a dia tena lavo zay ary tena hanao antony vahoaka malagasy amizay zay miaraka aminay fa voalohany zany a sy miabesan'olona dia figarana io famarinana famarinana katrafika manakazy a amatokonyeta zay maaaanana taminy eny izy a izy fomba fahirevana azy fanafandiko anaty fanajana aveo le gadatsika fa mijaly izy anateo andro tetiny hevitra eo raha zay miaramila ohatra nareo nareo rahalahy miaramila zany anaovana